raha ny fanambarana azy avy eo anivon'ny anteny miram-pirenena moa dia mahatratra 13 ireo lahadinika hodinihana ao anatin'ity fivoriana ity. Isany amin'izany ohatra ny fividanana solitena ny anteny miram-pirenena eo anivon'ny fitsarana hafa momba ny lalam-panorenana ankoatr'izay ihany koa ny fandinihana ny volavolan-dalàna maro isan-karazany toy ny volavolan-dalàna fantsiana ny teti-bolam-panjakana sy ny volavolan-dalàna momba ny fitsinjara-pahefana. Izay no mahakasika an'iny fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny CCI Ivato ny atrikasa lehibe mahakasika ny fananana asa sy ny fampiofanana. Ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianana Hery isany nanatrika azy ity ary ny tena andeha isany nanambara fa hafototra ny fampandrosoana ny fananana asa. Atrikasa lehibe aritra 3 andro ny sokafana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny CCI Ivato. Atrikasa izay entina andinihana ny resaka fananana asa sy ny fampiofanana arak'asa. Nandritra ny lahateny nataony dia nanamafy ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianana fa antoko ny fampandrosoana ny fananana voaka asa. Kanefa kosa dia mila fahavononana izany ary izay ny fanamby apetrany amin'ny tokony homanan'ny tanora malagasy amin'ny fiofanana amin'ireo sehatra izay hitondra fampandrosoana haingana eto amin'ny firenena raha tsy hiteny efa tsy ny sehatra ny fizahantany, ny fambolena sy ny fiompiana ary ihany koa ny asa vaventy. Tsara fa tsy mifanaraka amin'ny valan'ankehitriny intsony ny zavatra misy indrindra eo lalam-panofanana ara-teknika sy arak'asa izay misy eto Madagasikara. Zany nahatonga an'ireny fanafarana olona teknisiana narivo avy any ivelany nandritra ny fametrahana ny zavatra asa-goavana tetontsika taona vitsivitsy lasa izay. Koa na tsy manavina mazava isika ho an'ilay fanofanana arak'asa dia tsy ho afaka hanofana olona anotosa ny fampivoarana ny fiarikarena ary hiatrika fananana eo amin'ny sehatra ny asa na itoatoerana na eo sehatra iraisam-pirenena. Ilaina sy irindrindra ny ampirindrana ny fanofanana sy ny filana eo amin'ny sehatra ny asa. Raha mparoso toe-karena isika dia tsy maintsy mifototra amin'ireo sokajy asa lehibe izay efa mifaritana hitondrana fampandrosoana ara-toe-karena izany fanofanana izany. Ho an'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny an'ny asa na ny OIT dia ilaina amin'ny fananana Madagasikara politika mazava momba ny fananana asa ahafahana miady amin'ny fahantrana. Notsehivina Andriamatontsay Christian talian'ny birao an'ny OIT eto Madagasikara fa adino matetika izany fametrahana drafitra matipaika ho an'ny fananana izany teto amin'ny firenena nandritra ny fitondrana ny sesesy. Antony ny arabana ny fitondrana amin'ny fananana tsirikevitra ametraka izay drafitra matipaika momba ity sehatra ity.